Coucou daholo rehetrarehetra, mbola avy eo, tianareo ve le make-up-ko? Tsy nanamboatra volo mihitsy zako fa le volo le tamin'iny ihany le izy aloha vitako fa tsy tena hoe nataoko sarotsarotra be fa ianareo ihany koa fa ny fotoana hejikenjehana. Inona ary le resantsika androany dia mahakasika ny hoe ny volo. Maniry volo ny helika, maniry volo ny fory, volo ny bibity, lasa misy volo tongotra, lasa misy volo pe, izy daholo izany. Efa fiainan'olombelona iny efa natoraly amintsika vatan'olombelona dia tsy misy tokony fanomezan-tsiny aloha. Ny lehilahy lisany rehefa hoe misy volo kelika ilay vehivavy na misy volopory dia tezitra be lisany. Hoe tsy mety aminay rangahy tena mirehitra be raha matoa ledy. Amin'ny ankapobeny nefa ilay izy efa natoraly dia tsisy fanomezan-tsiny. Ny vehivavy rehefa be voka, rehefa mibahana eto ilay zazakely dia tsy afaka miondrika manana volopory intsony. Dia aiza lahy? Adidiny elahy ange izany fa iza nametraka ilay zazakely tao anaty kibon'ny madama? Elahy ange ilay tompon'antoka dia alao koa ilay volopory madama. Fa tsy mizesta fotsiny ilay izay rangahy tsy mila volopory nefa ny izao. Inona mahazo madama? Elahy ange ilay tsy mpikarakara vady amin'izay fotoana izay. Fifanampiana amin'ny fiainana fa tsy hoe inona koa. Dia lasa elahy manala an'ilay izy. Raha ohatra elahy ka tsy te hanala volopory meo volo madama dia mandeha makany amin'ny estetika izy any alany estetika ny volony. Adidiny lahy izany fa tsy tonga fotsiny elahy dia mitsaratsara amin'ny endrika ivelany. Any amin'ny tany mandroa izao raha mijery ianareo Madonna sy Julie Robert dia zanaky Madonna zareo izao dia teneniny mihitsy fa ozy efa natoraly ilay volo kelika dia tsy manala volo kelika izy. Ary raha mijery anazy ianareo ilay miakatra red carpet ireny dia hita tsara mihitsy ilay volo kelika zareo fa tsy ampiana olana. Noho izany zany raha ohatra lisany ka mahita volopory na volo kelika dia aza be kizitina satria ilay izy efa natoraly. Ny asan'ny volo dia miaro ny loto. Na ny eto amin'ny orona ary izao rehefa tsisy volokorona dia tsy maintsy tonga ange dia lasa kofontsika rehetrarehetra amin'ny ohatra ka tsisy volo tonga dia kofona rehefa misy vovoka. Raha ohatra sendra milomano tampoka tonga dia efa tsentsina tampoka dia dirana angano. Ny eto amin'ny sofina ihany koa dia misy volo ao anaty eo miaro amin'ny vovoka. Ny helika dia miaro an'ilay tsikoko sy ny hatsemboana sy ny tany rehetrarehetra iny. Ny volopory dia miaro an'ilay tsirona ilay loto azo avy amin'ny manodidina ny miaro ny loto tsy hiditra haingana any anaty lavapory any. Ho an'ny vehivavy indray nefa ekena aloha hoe ilay izy natoraly fa mba tsara kokoa izany ndria mba mbolambola kely mba jejojejo kely mba tsaratsara kely dia mba tsara kokoa ilay izy hoe mba hisorona. Dia mbola averiko foana fa ny lehilahy dia mankafy zavatra amin'ny alalan'ny masony. Dia zavatra hita amin'ny maso mivantana be iny no hitsarana indrindra fa izy tsy hikarokaroka any ambadimbadika any dia mba tsara kokoa izany raha hoe azo atao dia mba alana ny volo kelika dia mba alana ny volopory dia mba moramora kokoa ny lehilahy rehefa milela ianareo dia mba moramora aminazy milalao amin'ny forondrio satria raha ohatra ilay izy ka feno volo be dia na nanokatra ilay izy ohatra ny kamo be izy ilalalao an'ilay izy sy hanokatra ilay forondrio dia mba tsara ilay izy mba hoe alana. Ary ho an'ny lisany koa raha ohatra ka tena hoe tsy tia lisany tokoa dia jery ange volo kelika lisany ilisany tena tsy mpanala volo kelika sy tsy mpanala volona bibity sa tsy izay? Volo be eto amin'ny tamin'ny bibity lisany eto volo kelika eo koa ny volo tratran'ny lisany dia alao aloha ny volon'ny lisany koa izay vao mitsara vehivavy. Ka raha hoe madio be moa izany ny volon'ny lisany dia efa mahitsara vehivavy lisany dia mba mahamenatra ihany koa raha ohatra hoe lahy miala tsara volo lahy rehefa madama ary lava volo be dia somary mahamenatra ihany fa jereo koa aloha ny volo amin'ny vatany lahy izay lahy vao mitsara vehivavy hafa. Dia izay fa mankasitraka anareo tompoko.